Miaraba topoko lasy topoko vavy amin'izao arin'ny zoma izao mankasitraka antsika manaraka ny fandarana eto amin'ny TV ary manasa anareo anaraka hatramin'ny farany fandarana resabe indray amin'ity alina ity. Iresaka kely ny fiainam-pianakaviana isika amin'izao alina izao ato anatin'ny fandarana resabe fiainam-pianakaviana izay azo lazaina isan'ny misedra olana amin'izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa. Iray amin'izany ny antsoina hoe herisetra mpitranga ao an-tokantrano indrindra ny mianjady amin'ny vehivavy. Tambazotra iray misehatra ao anatin'izany loahevitra izany no nasainao vahiny amin'ity alina ity dia ry zareo avy anatin'ny tambazotra antsoina hoe Tiava, ahitana anandriamatongo Razafindambao Arzo izay avy amin'ny cellule de coordination prévention ary ny commissaire Nena Andriambelo izay ao amin'ny cellule de coordination prise en charge. Miaraba anareo menada ary misaotra anareo manaiky ho vahin'ny fandarana iresaka izay fiaina tokantrano izay amin'ity alina ity. Miaraba ny fainda miaraba ihany koa zany ny mpijery ny fandaharana izay avy amin'ny réseau Tiava dia misaotra nanasanay. Ia, miarabanao Monsieur Fady, miaraba ihany koa ny mijery ny MATV raha Madagasikara. Mamela ianareo eto amboalohany angambany marina mbola hidirantsika lalindalina mikasika an'ilay tambazotra fa ho ampijery antsika mety manahirana ihany ny mihinan-kena tsy fantatra ny fomba fiteny ho azavantsika fohifohy fotsiny karapanondro faran'izay fohy hoe iza moa zany tambazotra Tiava zany. Ny tambazotra Tiava zany a dia teraka tamin'ny taona folo sy roa arivo zany ao ambany anisan'ny tetikasany APVC. APVC io dia ny hoe action prévention contre la violence conjugale. Ao anatin'ny NDAOI koa izany na ny environnement, développement et action dans l'océan Indien. Izy io dia hitambarana mpisehatra raha zay ny azo ilazana azy mpisehatra maromaro ka tena ao anatin'ilay zany misy amin'izay le resaka izay ny prévention na ny ny asa fisorohana dia ny aty amin'ny prise en charge misy an'ny dokotera sy mipahay lalàna rehetrarehetra ny polisy ny gendarme. Ia, amin'ny ankapobeny zay fa mbola isy fotoana mety ivalaparantsika kokoa miresaka tsika eto hoe ny herisetra mpitranga ao an-tokantrano indrindra ny mianjady amin'ny vehivavy. Fanontaniana manitikitika voalohany vao miresaka an'izany dia hoe ny vehivavy ihany ve zany no iarany herisetra ao an-tokantrano nahoana no navahana sy nomena toerana manokana ny vehivavy ao anatin'izay hoe herisetra mpianjady ao an-tokantrano zay ny lehilahy tsy mba hiarany herisetra. Ia, misaotra amin'ilay fanontaniana raha vao miresaka tsika hoe tokantrano dia misy lehilahy misy vehivavy dia misy zanaka anatin'ny fianakaviana. Izany hoe miherisetra anatin'ny tokantrano zany dia mety mahavoa ny olona rehetra ao anatin'io tokantrano io na ny lehilahy na ny vehivavy. Fa saingy kosa zany tamin'ny taona 5 sy 4 arivo tany dia misy ny fanadihadiana izay nataony NDAOI mahakasika ny resaka herisetra anatin'ny tokantrano io zany teto Antananarivo. Dia rehefa namoaka zany ny salanisa na ta io fanadihadiana io dia hita fa ny vehivavy no tena marofy ary tena hianjadiny ny herisetra anatin'ny tokantrano. Marefo kokoa ny vehivavy. Marefo kokoa ny vehivavy raha ohatra zao aka salanisa anankiray hoe raha nisy vehivavy 100 na antaniana dia 9 dia nilaza daholo fa efa niarany ny karazana herisetra farafaratsiny anankiray. Zay zany le izy dia ary izy io tsy hoe eto Madagasikara ihany hitrangan-javatra io fa manerana an'izao tontolo izao zany dia ny vehivavy zany no tena hiarany kokoa noho ny lehilahy. Ny mety nahatonga an'izay angamba ny azavaiko kely vetivety fotsiny dia ny resaka fifampitondrana ao anatin'ny fiarahamonina izany izay name lanja bebe kokoa ny lehilahy noho ny vehivavy ary zay moa zany le matesantsika amin'izao fotoana izao hoe ny mira lenta fa ny fiarahamonina mihitsy zany no nametraka ny lalàna sy ny fomba fiainana no nametraka ny lalàna ny lehilahy ohatra ny ambonimbony kokoa noho ny vehivavy aka ohatra anankiray fotsiny
ohatra zany hoe ny resaka ao anatin'ny tokantrano lalàna taloha de milaza fa ny la no lohan'ny fianakaviana ny lehilahy zany lohan'ny fianakaviana zany hoe izy zany mandidy sy manapaka anatin'ny tokantrano taty orina le izy de ny ova hoe ny lasy ny vavy no miaraka mitantana ny tokantrano hitanao zay de efa misy tsy fitoviana anankiray ihany koa ohatra zany zao ny resaka resaka fandovana ny fandovana amin'ny lalàna malagasy de misy filaharana io napetraky ny lalàna any amin'ny sehatra fahavalo any no misy ny vehivavy vady io vehivavy io le vehivavy niaraka niaritra mafy sy niaraka nanao zay apatsara ny tokantrano ka raha sanatria zany ka maty le lehilahy raha sanatria miala maina vehivavy ka ohatra izy tsy mananjanaka de mbola ny ralany ny zanaky ny ralany ny ray aman-dreny no mandova zay vao ny vata idiratsika somary teritery kokoa le resaka hoe miresaka an'izany herisetra ao tokantrano izany tsika raha jerena ara-pamaritana inona moa zany lay atao hoe herisetra raha miainga amin'izay karazana sarisary sy ohatra napetrak'izay satria na ny lalàna aza ozy komisera ny aina teo de hoe mbola mifandovana mbola hita endrika izay tsy fitoviana zay manahoana zany inona no amaritantsika n'ilay antsoina hoe herisetra mpitranga ao atokantrano amin'ny akapobeany ny amaritana n'le herisetra zay zany hoe fampiarana ny fahefana ananan'ny akiray ao atokantrano sy voatery ho vavy na lahy fampiarana diso tafahoatra zay le fanapala fahefana zay de io de fa mamaritra ny atao hoe herisetra ao atokantrano ny karazana herisetra nefa misy karazany dimy izy teo misy ny fananana herisetra ara-pananana herisetra ara-batana ara-tsaina ara-pahalalana zafady ary ny ara ekonomika de reo dimy reo zany mety azo azavaina ve zay tipoka dimy nitany saina zay ahoana le ara-pananana ny ara ekonomika ny ara-pahalalana alao tompontsika amin'ny hoe amin'ny ara-tsaina aloha ao am'le herisetra ara-tsaina de misy zavatra miatra amin'ny akiray eto moa zany vehivavy ny tena voaresaka zay izy ka anisan'ny mahaporotra azy tena hoe voatorotoro mihitsy zany ny zavatra mba eritreretiny sy nofony fisiny potika tanteraka tsy afaka miteny izy tsy afaka mamoaka hevitra izy fa miatraika any amin'ny sainy daholo ny zavatra rehetrarehetra ataony ny lehilahy mety vony zany karaza maro hafa iny mbola resantsika ny resaka vony fa ny resaka zay zao anisan'le ara-tsaina misy koa ny ara-batana de fa hitatsika mpitranga ny fiarahamonina hoe daroka iny zany no tena hitatsika matetika le fikasiatana de ao koa ny ara-pananana resaky mipivady moa le izy resaka firaisana ranofo zany ao anatiny ka raha votsy consentante ny akiray inona ny andikatsika an'izany azafady raha votsy tsy manaiky ny akiray tsy makasitraka kanefa ho atao foana de aveo moa lasa vady de voara conjugal ave moa tsy atao foana nefa tsy ekeny de fa herisetra koa zay misy zany ny fanolanana de zao hoe mpivady ara zay indrindra misy ny fanolanana eo ampivady satria mazava ny voalazany lalàna hoe ny fanolanana de ny fanaovana firaisana ranofo amin'ny endriny rehetra ka tsy ankasitrahany anankiray zany hoe rehefa nametraka fanontaniana hoe zany tsika lehilahy hoe rehefa manao firaisana ranofo hoe tsika de sora ve tsika fa manaiky foana tena sitrapony vaditsika io le izy ary le vehivavy hoe manontany an'le lehilahy de eo indrindra ny tena olana de zao le vehivavy amin'ny akapobeany de tsy mahafantatra kory hoe afaka miteny izy hoe tsia fa zay nefa nampidirina ny fiarahamonina atao anatin'ny saina hoe vehivavy ianao ny asanao de manaika ny ataonao de manome fifaliana sy fahafinaretana ny vatinao dikan'izany betsaka ny vehivavy tsy mahafantatra hoe hiara-ny herisetra izy eo am'le tepoka anankiray ara-ekonomika ny ara ekonomika de eo amin'ny hoe fifehezany lehilahy loatra ny vola ary eo koa mety hoe tena tsy manome vola le vehivavy eo tokantrano mihitsy izy
raha isitsika ohatra fotsiny mety avy mandray karama izy mamo izy de manao sitrapony any de zay sisa mbola avany aminy sisa no meny ale madamo tokantrano matetitetika mety andainga izy tena voendakariny iny fa le izy de avao tsy misy vola tokantrano zany de fa tsy tonga any am'le raha vehivavy ny vola de fa herisetra koa zay ary ny farany palalana ny ara-pahalalana de zay mahafahalalana azy de mety hoe vo hita lava oatrano le raha mato raha mba misy zavatra tiano ale de raha nga foana ny tonga de manoe aloha fa zany mandeha ihany na ivita aloha fa zany mividy azy na hoe misy olovangina de aloha fa za rehefa avy miravy miasa makany tsy afa mivoaka le tokoa nambaravarana mihitsy le raha vehivavy de ao an-trano foana efa herisetra zay na de tsy vovona ary izy mandray vola foana izy voray foana karaha mambadiny fa mba liberté le fafana andehana mivoaka mba hafantatra ny rehetrarehetra tsy misitraka an'izy izy de herisetra zay ohatra anankiray zany zao fa mety tsy fantatritsika koa ohatra zao hoe misy an'ilay vehivavy hoe tsy mahazo mamanga ny fianakaviany tsy mahazo manana namana reny efa amin'ny resaka fahalalahana misy koa zany zao le hoe chronomètre reny izy anao no miasa any akoron-drano afirynareo mirava amin'ny valo amin'ny valo sasany zany ianao mila tonga atao trano satria tsika eto akady fotsiny mipetraka zay zany de efa herisetra mahakasika ny resaka fahalalahana tanisan'le izy any tsika aloha mba ka ohatra akaikikaiky kokoa ny tena atao hoe fiarahamonina andavanandro satria raha izay fanazavana nentinareo menada zay mino fa betsaka mbola tsy tena mahatsapa tsara na miaina an'le izy arany matetika hita izy tsika teo de ilay herisetra ara-batana fikasihan-tanana io zany ianao manokana efa manana traikefa tao anatin'izay tamin'ny asanao akoatran'le ara-batana karazana herisetra ao atokantrano mianjady ny vehivavy toinona ny tena matetika hoe tonga enanivon'ny mpitandro filaminana tonga azahoana fitarainana ary fantatry ny olona tena anaovany an'izay fitarainana zay alohan'ny amaliko an'izay zany de misy tebiko anankiray tiako apetraka mety misy miresaka any hoe fa inona moa zany nidiran'ny polisy sy ny gendarme amin'ny raharaha tokantrano raha tokantrano io ary ny fiarahamonina malagasy de nametraka hoe azy idirana ny raharaha tokantrano zany rehetrarehetra zany de zao zany mahatonga ny polisy tafiditra amin'izy io satria ao ambadiky reny karazana herisetra rehetra reny de misy fandikan-dalàna misy fandikan-dalàna izay faiziny fehezan-dalàna famaizana eto Madagasikara ka iteny an'le ohatra amin'izay zany zao ohatra zany raha nibetsaka aloha zany de ny herisetra ara-batana satria ny herisetra ara-batana zany no hita mibaribary fa raha ohatra zany tsika ijery an'le cycle de violence ohatra ny ahoana ny tsingerim-piainan'io violence io de manomboka amin'ny herisetra ara-tsaina sy ara-moraly zany io zany le fampana le fanaovana teny mahery le fanimbazimbana le manao teny marary amin'ny kanina reny rehetrarehetra reny le fitenenan'le vehivavy ianao de olona tsisy fotony ianao de ny ray aman-dreninao de ohatra hoe voromanga miteraka vorondolo fa ianao de tsy fakatarana reny rehetrarehetra reny le herisetra ara-tsaina nefa reny zany nampianarina ny vehivavy hoe ianao de miafi satria zay tokantrano fiafiana ny tokantrano tsy ahaka de rehefa tonga tao amin'le tsingerim-piainana zay zany le escalade izy zay fa rehefa hita amin'ny explosion izy le efa mipoka hita ty ivelany zany le zay vao tonga any amin'ny polisy le olona zay izy vao manantona ny olona mpandray an-tanana hafa rehefa kambanana isan-karazan-dreny de matetika le herisetra ara-batana ny tena mivoaka io ny herisetra ara-batana zany ny tena betsaka satria mbola vitsiny vehivavy fa mety afaka mahafantatra hoe zakokay afaka miteny hoe tsy hanao firaisana ranofa fa fanolanana zany rehefa tsy sitrapoko betsaka ny vehivavy be da be koa ny tsy miasa de miandro ny volany vadiny de zay tia nomeny vadiny nomeny de izy mihevitra hoe normal zany kizara tsy miasa nefa zony iny amin'ny mahavady azy de dikan'izany zany tsy mahafantatra izy tsy mahafantatra izy hoe fandikan-dalàna ihany koa ngeny tsy famomezana vola ny fady aman-tsana ke fandikan-dalàna ihany koa ny fanidina ny olona io ao an-tranao séquestration fa tsara fantatra koa zany ny tena mampitonga anay miady betsaka kosa koa nefa nitrangan-javatra fisehoan'ny herisetra izay tsy enjehan'ny lalàna ny fanontaniana kely fotsiny
ny fampafatarana n'izay karazany herisetra zay ny lalàna izay resantsika eto a izay manome lanja kokoa ny vehivavy tsika ao anatin'izao resaka zao tsy ahina ve hiteraka olana hafa mety ampitombo ny fisaraham-bady zany rehefa kelikely aiady tsy havanana zay dia anotaninanareo tompona io indrindra zany mahatonga ny tiava misy volet filazanay azy roa ao anatin'io tiava io de zay le prévention sy ny prise en charge zany hoe ny fisorohana sy ny fandraisana tany ka sorohana tsara ao anatin'io koa na ny atao hoe fisaraha-tokantrano raha ampianarina ary beazina am'izany na tanora ny ankizy ny am'le inona marina le resaka herisetra de mifakafantatra am'le izy de ohatry n'iza ny lahy iza ny vavy de inona no anjara ndraikitra miandry ny lasy ny vavy ao anatin'ny tokantrano de milamina io zay tsy ho hita mihitsy zany kely ny chance raha zany izy lazana azy kely ny chance hidirana am'le hoe fizaraham-banabadiana raha izay no izy fa rehefa ao tsara ao anatin'ny prévention maty zany de ho resantsika kely mihitsy hoe maninona ny tanora ihany koa no beazina ao anatin'le izy ampianarina am'le izy de izay le hoe fantatra mety miaina le izy any atokantrano fa rehefa ampianarina azy ny zavatra mitranga rehetrarehetra zao ny atao hoe ady amin'ny herisetra de fantany ay rehefa anambady azy zany zao zany ny zavatra tsy tokony ataoko ao anatin'izay le fisorohana ady amin'ny tokantrano sy le resaka fisaraha-panambadiana zay de beazina koa ny ankizy afantatra ny maizy azy ao anatin'ny amin'ny prévention zao de vola zao ny fampianarana ny ankizy 3 modules ny azo nylazantsika module moa zany laha-kevitra ampianarina ny ankizy hoe ny resaka vatana sy ny fahasalamana de sexualité corps de ny faharoa manarakarakara izay resaka fifandraisana samy olona na communication interpersonnelle ampianarina ny ankizy mihitsy zany misy dika ny communication fa tsy ataotao fahatany misy matsy mieritrehitra hoe rehefa miresaka fotsiny de impin bara rehefa voaray ny akiray message de zay fa na fomba hitondrana resaka ary ianarana io misy matsy ny olona sasany miresaka fotsiny ary de mba hananina kely le anina am'izay mba tsy mananina le anina tsy mazava mihitsy le resaka lasa problème le izy de anka raha vo lasa misy famalino de mety miainga ny tanana indray ny ndelelana tsy de ny farany de nampianarina zay ka zay daholo le izy ny module telo amin'ny ankapobeny ry raha ny zava-misy iainana ao anatin'ny fiarahamonina am'le tranga tena misy matetika mantsy vo resaka hoe rehefa difotra ao anaty fahasairanana le mpivady a de ao ny tena mitranga ny karazana herisetra ny teny marary tsy voatandrina rehetrarehetra mifidy sokatsy mpiarahamonina saranga-mpiarahamonina ve ny fisehoany zay herisetra mpitranga ao atokantrano zay ny tiako mariana kely aloha zany a de tsy reny tranga restrahana rehetrarehetra rehefa aveo le tenenao zay tsy zay zany ny fototry io resaka herisetra io ny fototry ny herisetra de le tsy fitoviana ny tsy fitoviana zany a hoe ianao afaka miteny za tsy afaka miteny zay no tena fototry ny herisetra de rehefa misy ny tsy fitoviana de misy ny herisetra de misy foana zany ny victime na ny lahy io na ny vavy fa ny ahoana moa ny teneniko anazy hoe manamafimafy kokoa sy mampitombo kokoa zany ny tahany trangan'ny herisetra ny fisian'ny fahantrahana ny fidorohana na zava-pisotro mamamy io na zava-mahadomelona ny tsy fisian'ny vola ary raha mifanadidina natao ara zany a de rehefa ohatra koa tsy de mitovy ny niveau ny fomba nitezana ny lasy ny vavy a na ny ara-pianarana na ny toerana ny ainany a de mitranga le herisetra satria ny herisetra zany ny fifandraisan'ny mpivady ao anatin'le tokantrano rehefa misy ny herisetra de misy manindry de misy voatsindry
relation de domination ozy izy ny frantsay zany hoe ny anankiray manindry a dia ny anankiray zany a miaritra fotsiny ka tsy misy mihitsy olona afaka milaza fa tsy mety ho tratra ny oerisetra io na inona sokajy misy azy na inona sokajy misy azy ary na tsikireo arany a dia hiaran'ny herisetra fa eo amin'ny escalade le izy zany hoe le herisetra madinidinika kely fa tsika efa mahafantatra hoe atreto mila stopy amin'izay fa ny tsy mahafantatra dia tafiditra ao anatin'le explosion foana rehefa tafiditra ao anatin'io explosion io nefany a dia mile cycle mitoy a dia tena sarotra vao tafavoaka sarotra vao tafavoaka satria rehefa ao anatin'le explosion zany matetika efa miditra sady fandraisana tanana aoko taloha zany ny olona rehetrarehetra dia miteny hoe raha tokantranonareo zany alamino fa amin'izao fotoan'izao zany a efa mandray atanana daholony a ny sampanasa rehetra izay mahakasika an'io ohatrany hoe ny any amin'ny polisy ny gendarme ny any amin'ny fitsarana ny any amin'ny dokotera dia ny amin'ny ara-tsaina na ara-batana zany amin'ny tsy fahasalamana dia manaraka n'iny olona iny satria ty zany le iverina amin'le resaka fisarapanambadiana tsy anjaranay rehetra ireo no mandray fanapahan-kevitra hoe hisaraka amin'ny vadiny le olona sa hijanona iaraka amin'ny vadiny miady amin'ny herisetra fa tsy miady amin'le lehilahy hitanao le tsy mampitovy an'le izy satria ange rehefa tonga iny lehilahy iny raisiko ohatra makao aminay ohatra ny ao amin'ny polisy indraindraingy fampafantarina azy fotsiny hoe tsy mety io zavatra ataonao io dia mitsahatra ny herisetra dia miova izy dia miova izy hoe tena tsy fantatro zany ay ve azonao ay ve tsy fantatro hoe fa misy koa nefany a no efa tafiditra lalina dia tena sarotra be satria betsaka ny zavatra ao anatin'ny sain'ilay vehivavy ny tamberina ao anatin'ny sainy a tsy ahafahany mandray fanapahan-kevitra izy ihany tsiry zareo amin'ny prévention na zay atao amin'ny prise en charge amin'ny teny hoe misarahanao amin'ny vadinao na melanao anatin'ny tokantranonao fa izy no mandray ny fanapahan-kevitra izy akoatra ny fisaraha-panambadiana inona no mety atao hoe fiatraikana n'izay herisetra zay satria amin'ny ankapobeany raha amin'ny teoria angamba dia hoe ny ankohonana ny fianakaviana no tokony toerana ahitana fitoniana indrindra ho an'ny isambatan'olona tsy zay nefa ny zavatra mitranga zany amin'ny zavatra hita matetika inona no mety ho fiatraikana zay raha ny zavatra efa hita sy mikirakiraina rehetra amin'izay nefa nyteneko moa le steria am-boalohany fa horaisiko kely ihany hoe potika tanteraka maha-olona ny olona io tsy olona tsony olona io zany hoe mety hitantsika hoe mety lafy ratsiny ao anatin'le herisetra anatin'ny tokantrano ny fisaraha-panambadiana nefa koa mety ino ny lalana ahafahan'le olona mivoaka ao anatin'ny herisetra satria nge misy olona nge mandra-pahafatiny izy ao anatin'ny herisetra mandra-pahafatiny ary herisetra mety mahafaty azy fa misy koa ny fiatraikany amin'ny ankizy zay raha tsy misy zany amin'le hiarany herisetra misy amin'le mpanao herisetra ary zay tsy mety resy lahatra mihitsy moa zareo hoe manao herisetra koa nge hiarany io e raha ohatra zareo mitifitra totondry maratra koa nge ianao e marary koa nge mifonao e raha mivazavaza nge ianao misy fiatraikany aminao koa nge le izy e fa tsy mahatsapa an'izay zany fa dia hoe satria za zao aloha mahery a dia tsy rarahako zany rehetrarehetra zany a fa ny conséquence zany dia fahafatesana ara-nofo a fahafatesana ara-tsaina ara-panahy satria mety tena perte totale olona anoizako ny tenin'ny commissaire teo a hoe inona le akony ny akony marina fa tokantrano ny fiandohan'ny firenena le mo hoe ny teny hoe firenena ary tena avy am'ireny zay ny fototeny ka hitatsika amin'izao hoe maninona ary misaviritaka mety tenentsika foana hoe resaka fitazana ao atokantrano mahatonga ny ankizy ohatrany io tonga ny misehatry ny asa izy a tsy responsable tsy tompony andraikitra mihitsy izy na amin'ny asa na amin'ny ao atokantrano rahatr' izay lehibe zany dia fahakony daholo na jerentsika hatrany ambany fotsiny hoe resaka fahafitan'ny fianarany tsy ho vita normal tsy ho vita ny ara-dalàna fianarany raha ohatra ka miaina ao anatin'ny gidragidra le ankizy ny raha ohatra ny mpampianatra mety mbo mahatsapa mahita azy hoe ty zazy ity tokony ahazo hatramy 15 de moyenne fa tena ndeha jereo kely 9-10 sorana ny tompo raha mahazo 11 izy ianao mahita azy tsara amin'ny toeram-piasanao misy
misy tena hoe ankizy mba andrandraina hoe ho tafita amin'ny zavatra ataony fa ay izy ao atokantrano miaina gidragidra miady ny ray aman-dreny a janony tenatena ny fianarana ohatra ray fotsiny misy mpianatra tena tamin'ity taona ity a tsy afaka nanao fanadinana baka izy satria le raha miady izy mivady tsy na le kolazo farany ho amin'ny taom-pianarana farany volana jona sy ny jolay tsy voaloha tsy nahazo convocation le zaza tsy afaka nanao fanadinana zany akony dolo dia ohatry ny ahoana ny zavatra miatraika ao an-tsain'le zaza amin'izay hoe tsy afaka manao fanadinana namako rehetra niatrika lizy a ary izy mba manantena ho isan'le ho afaka dia efa herisetra zany dia raha jerena koa ta hoe reto le lehilahy mpamony vady matetika ireo lehilahy mpamony vady ireo raha zay mo filaza azy lanatsiny fa tao atokantranoka izy ny dadany na ny ray be ny hitany hoe ohatr'izay zany ny fitondrana tokantrano hoe raha vao miseho be famaliana na mamaliny eny manazava hoe zao ny zavatra tsy mety na misy zavatra tokony atao ohatra ity dia miainga ny tanana manidina mananelatra ny vilia toraka zany zany zao dia vakony dia ohatry ny ahoana zany ny akony eto amin'ny firenena raha zaza ny olona natera ny zaza nateraka le enina mbe efapolo isan-jato le tena toro-mafy ao anatin'le ho aiza zany ty firenena ity nefa le hoe tanora no avy ny firenena manahoana le fandraisana ny tanana sy fandraisana andraikitra ao anatrehana zay satria efa mihoatra ny atsasany zany ny tara izay taremarika nyresanareo zay zava-misy eto amin'ny firenena raha mahita raha teo a manana olana ara-tsosialy sy raha-panabeazana goava ny Madagasikara manahoana ny fandraisana andraikitra voalohany indrindra manareo ao anatin'ny hoe fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra natambazotra to zao ray zay faharoa manahoana ny fandraisana andraikitra ho an'ny mpiarabelona mihitsy zay atao hoe akoatran'ilay tokantrano zay mety efa manana olana dia ny fiarahamonina sy ny manodidina anisany mitaiza sy manefy an'izay tanora zay manahoana ny fandraisana tanana fandraisana andraikitra ao anatin'izay sehatra zay hofaliako zay a le fandraisana andraikitra ao le fanetanana tanora any an-tsekoly hoentanina zany ny misy sekoly maromaro efa miara-miasa amin'day amin'izao a lycée a sy ny amin'ny fanjakana zany sy ny lycée privé anaovana le fanetanana sy fampianarana ny ankizy amin'izay ady amin'ny herisetra zay manaraka zany tsy vitany hoe amin'ny sekoly mpianatra eny amin'ny sekoly ihany fa nampandraisana andraikitra ihany koa ny mouvement scoutisme na ny fanilo Madagasikara zany nankiady na ny sympathie amin'ny fiangonana FJKM dia efa mandray andraikitra koa reny dia reny koa hofanina dia reo reny rehefa avy eo manofana mampianatra an'ireo le ankizy zay beaziny ao anatin'ny fikambanany dia any mifokotany zay mariako eto aloha fa ny commune Nosadondrefana aloha zany tena raisina hoe commune pilote tam'le izy commune Nosadondrefana dia misy fokotany 5 eo izy fa mandray andraikitra tsara daholo zareo tao tany nanaovana le fanabeazana sy ny zany hoe ny Nosadondrefana zany ny tana tranga isan'ny betsaka avy eto Antananarivo natonga azy hoe natao pilote safidy ankiray le izy nanaovana zay na le masotsivana fidianana masotsivana zany a ny maire ny commune mihitsy ny nangataka taty amin'ny ino ma izy ity taty amin'ny Tambazotra hoe fa isaky mifokotany zany tena eo amin'ny ka filazantsika azy ny tranga 700 isan'andro mihoatra ny 700 isan'andro vehivavy mitaraina isam-pokotany amin'le fokotany 5 dia nangataka maire zany hoe fiaraha-miasa amin'ny réseau dia misy any anatin'ny fokotany tsirairaiky io zao fa misy ankizy voahofana tanora anao aliady amin'ny herisetra ho tokantrano
dia misy fanentana ny isam-pokotany dia efa nahitana vokany zany ankehitriny satria tsy ohatran'le isa teo aloha tsony no aza fa miena le tray le pitaraina any amin'ny amin'ny président fokotany dia ny commune koa zao efa mandray andraikitra hoe ny tanora zay sora-panambadiana na tsy tanora ara fa mety efa misy betona moa zany fa zay olona rehetra hisoratra dia mbola misy fampiofanana ho any zareo ihany koa tsy vitany ihany mopera ihany sy ny pasteur ihany fa manao koa ny commune zay efa misy olona voaofana koa am'zareo anampianatra ny mpivady am'izay inona ny anjara andraikitry ny lahy sy ny vavy ao tokantrano inona ny adidiny lahy sy ny vavy ao tokantrano inona avy ny tokony ataondry zareo dia fampianarana azy ny hoe fifamofilazany azy hoe ny fifanajana fandeferana fitiavana fifanampiana fifamenona ny tokantrano fa tsy hoe ny lahy ihany na vavy ihany akory no mitondra ny tokantrano iny toko ia lay hoe fisorohana zay ny akafobeny nazavain'andriamatoa aryzo teo fa eo amin'ilay fandrasana tanana hoe misy tranga miseho any ny tambazotra ve manana karazana ivitoerana sa manana fa ahafahana mandray an'ireny olona ireny na fialofana ara-batana fotsiny aza eo an'ireny erisetra sy fanampiana azy ara-tsaina rehefa vita le sensibilisation zany dia zavatra roa mitranga na le olona tsy manao na le olona mahafantatra fakay izy hiarany erisetra dia manantona nyreto olona mandray an-tanany reto misy zany ny olona afaka manantona nyreny fikambanana mpiara-miasa reny zany zay afaka manoro azy hoe aiza ny lalana tokony alehany dia afaka manoro azy hoe raha ohatra ka tsy fitsim-bola ao an-trano inona daholo ny procédure azo ataony raha vony sy ratra ny ina atao iza ny olona tokony alehany izany hoe mpikambana ao anatin'ny tambazotra io daholo zany na amin'ireny resaka association mpandray an-tanana ny olona hiarany fanitsakitsahana ny zonyreny dia miorienté ohatrany hoe ao amin'ny maison des femmes misy maison des femmes ny 67 hectares izay afaka manao prise en charge psychologique zany miresaka satria matetika tsy samy resaka reny vehivavy reny ahafahana mitantara hoe zao ny zavatra iainany sy zavatra rehetrarehetra ahafahana miidentifie hoe aizay zany le herisetra mahazo azy ahafahana manoro azy hoe ary zany lalana tokony alehany rehefa ohatra izy zany tonga any amin'ny police izy tonga any amin'ny gendarme dia ino ndray zany le prise en charge juridique miaraka amin'ny fitsarana hoe efa misy zany fiara-miasa ataonay dia mba handraisana an-tanana sady somary vetivety kokoa sady efa mitovy ny fomba fijery ny fandraisana an-tanana n'iny dossier iny satria ny zavatra misy zany dia be da be mifaneriterena azy ny vehivavy eo anatin'ny fiarahamonina mametraka plainte izy androany satria eno le sensibilisation rehefa ohatra zany ampanatsoinao le olona mpanao herisetra mivadiny izy indray no mitomany vatiko ane io rainjanako ane io efa misy zany ny teknika manokana nampifanana anay ao amin'ny volet juridique hoe ahoana na fandraisana tanana manokana an'io dia samy teny eto fa tsy anerenao ampisara-panambadiananao zay tsy anerenao hisaraka mivadinao zany zay fa tsy zany ny tanjona fa miady amin'ny herisetra ny fampijanonana an'le herisetra satria moa tsy mierisetra ny vehivavy sasana zao raha iaran'le herisetra hoe raha manatona an'ireo tompona andraikitra ireo sao dia sanatria tsy eto fa tsy maintsy higadra ny vadikoefa misy fandraisana tanana ianareo no tompony procédure zay moa fitenay zay fanapaha-kevitrinareo eo no arahanay sy accompagninay anao hoe inona fanapaha-kevitrao zao zao zany ny anarahana anao manana olana ianao hoe ahoana menampiananao fa tsy mame vola izy ty zany ny lalana le satria tena misy miteny mihitsy rehefa meny vola fotsiny fa zay hijanao anatin'ny tokantrano dia misy zany le prise en charge ataonay dans ce sens matetika koa zany ohatra ny herisetra ara-batana mila mpitsopitsony amin'ny atota taratasy ilaina rehefa apitra raharaha ohatra ny amin'ny fitsarana dia indraindray nefa reny vehivavy reny tsy manana nininina dia zay zany le fiara-miasa amin'le tsabo ao anatiny io tambazotra io izay afaka manome an'zareo an'le tota taratasy ilaina amin'le pakady fanenjehana an'le herisetra dia niteninao teo hoe fandraisana andry zareo zany vao tamin'ny zoma
12 septembre teo izay anisan'ny zava-baovao lehibe sy tsingana lehibe nataony ny tambajotra miaraka amin'ny andahoia ny fanokafana ny centre d'accueil des femmes victimes zany hoe taloha zany le vehivavy ireo rehefa iara-mieritreritra miazakazaka any ampolisy izy zay tsy manana toerana hitazomana azy ka satria nge mety hoe tsy afaka mody mihitsy izy misy nge vehivavy laza izy mandeha miasa de solon'le lehilahy ny lakle any trano de tsy tafidy trano izy de hoay sara le olona rehefa avy eo ary ty ny zavatra mba tiako hoe anetanana ny rehetra ireo vehivavy ireo a victime na ny lehilahy koa ary a de ahilikiliky ny fiarahamonina iara-mieritreritra izy zao de laza izy mitsoka any amin'ny rahavaviny ina zavatra mitranga andany ndray moty fa hiteraka problème mamiko ato amin'ny vadiko ato indray zay ary efa tsy velona laza izy miazakazanaka any amin'ny mamany izy telo vavy eo samy manana problème natokantrano ndry any manala baraka anay andany ndray mody any amin'ny vadindry any tsisy fanazavana tsisy resaka hoe inona moa zany le zavatra tena iainan'le olona ao anatin'le tsy afaka mihaino loatra ny tsy afaka mihaino ny fiarahamonina satria efa napetraka ny fiarahamonina ahoana le niresaka mantsy teo any tanora sy ny olona iroso ao anatina fanambadiana fa ho an'ilay fianakaviana ho an'ny olona efa mivady zay eritreretiny hoe tokony hanao efetermos iaino afaka anambatra ihany ko manahoana ny fanentanana sy ny atao hoe fanabiazana fianakaviana ihany ko zany na niavan'ilay lahy na niavan'ilay vavy ao anatin'ny tantara zay eo amin'ny polisy tena manao réunion de famille mihitsy a tena voateratsina daholo miava ny vavy sy niavan'ny lahy satria eritrereto zany a izy mivady ny miady de ny zobavy ny sonzodan'le ramatoa miara-mamono azy daholo satria hoe maniratsira ny vadiny ka zay mantsy hoe ahoana zay lafan'izay manareo amin'ny prévention hoe fanomanana sy fanabiazana ihany ko marina fa io le olona hivady fa io ny azo roa io ihany fa fianakaviana matetika miteraka olana le izy zany na ho atao foana ary hoe ho an'ny olona rehetrarehetra azo atao na de mandray foana zany le fianakaviana fa mbola tsisy hoe vizena kosa hoe nampanatsonana hoe anao fanetanana any amin'le fianakavialahy na fianakavivavy tsy de misy fa nazo natao fotsiny hoe amin'izao koa zany miditra amin'ity tom-pianarana ity miditra ina moa zany fa anisan'ny asa ho ataoko hoe ny fanofanana sy fampianarana ny ray aman-dreny mpianatra zay zao ny azonay natao eny ao anatin'ireo ray aman-dreny mpianatra ireo amin'ny sekoly ankiray tsy loha zany hoe misy mpirahavavy ny zanak'ry zareo ao daholo de tonga eo iry zareo izy mirahavavy ohatra na izy menadavy isany de satria ray aman-dreny mpianatra daholo zareo de efa mivoafanako izy amin'izay fa io tsy mijanona amin'ny tanora ihany ka sy ny hoe ny olona eny mifoky tany fa mandeha tsy kelikely ny asa fa lisy kosa hoe tsy voavizy hoe aiza raha fianakaviana hoe vehivavy voadona ty miara-ny eritseritra ty de ao nareo aloha tsy any fa napikokely fotsiny anisan'ny zavatra mahafinaritra na androantsika miresaka zao ary tam'ity androany fotsiny misy efa toerana ankiray anoizako le tenen'ny misy trano ankiray koa anaovana ekota milona an'le vehivavy satria zavatra tranga atao madinika atao le izy atao madinika sud hoe eny toilette publique de miresaka vehivavy de reny zany eo ay ve ohatra zany daholo ny fiainandry zareo reto any atokantrano de le olona tao zany nanao fiara-miasa tamin'ny APVC ihany koa de nangataka fiara-miasa fanampiana tamin'ny Union Européenne de vita le trano akaiky ny toilette publique eo zany atao madinika sud tokanana androany le izy zany hoe ny olona rehetrarehetra eny ko zany de fa tena pikon'izay zany a misy koa zany ny fanentanana aminay mpisehatra zany hoe au nivon'ny ao amin'ny lycée zany a de entanina mba tsy izahay mpiady indray no manao an'le erisetra zay indrindrany eo nivon'ny police Pyrénées de misy ny fanentanana ny polisy hoe itsika miady amin'ny erisetra fa tsy itsika indray no tokony anao erisetra zay zany anisan'ny ezaka ho atao tena ngeza be zany ho ampitomboana ny sensibilisation des acteurs hoe izahay mpisehatra amin'le ady zany hoe ny sapanasa iasanay rehetrarehetra zany ezahana ahazo an'le sensibilisation misy lehilahy zao any mijery an'izao fandaharana zao mety tonga saina izy na eno fanazavana hoe tsy vehivavy rehetra fa ny lehilahy koa
afaka manatona anareo ve izy zao zany ny tena afaka olana miditra am'le centre d'accueil izy raha misy hoe centre d'accueil vehivavy de ahoana lehilahy zao zany ny tena olana ny tena olana de le fiarahamonina ny fiarahamonina zany mametraka ny lehilahy hoe tadidio ianao io fa taminy ianao tamimbola kely a taminy ianao tamimbola kely raha mitomany ianao inona ny tenen'ny dadanao anao tsy zao ny teneny mangina lesy fa lehilahy zany tsy mahazo mitomany ka eritreretra zany le lehilahy hoe borina foana na anina ny fiarahamonina ihany de efa ohatrany hoe sakanao anazy a tsy andehanany anatona anay hoe za ange borina mazava azy vitsy zany lehilahy manatona de manentana zany zay hoe zon'olombelona io ny olona rehetrarehetra eo amin'ny lalàna de mitovy a fa raha ohatra zany misy erisetra makasika anao na iza manao an'la izy na mivadinao ara zany a de azo atao ny fandraisana tanana anao mety ho sarotsarotra ho a amin'izay fomba fijeriny fiarahamonina zay a fa vonina mandray atanana anao a izahay amaraparantsika satria misy etsika karakarainareo atao fameloman'izay ohatra ny resaka atananarivo foantsika zany hatramin'izay ny pilote moa zany a eny anosy zato andrefana manahoana ny fitrangana herisetra ao anivona tokantrano mitovy ve na antaremarika amin'ny resaka ta no resantsika na amin'ny endrika isehoany amin'ny tanàn-dehibe tahaka na tananarivo amin'ny tanàn-dehibe atao hoe salatsala ny tahaka ny renivoaparitany teo aloha ary any amin'ny faritra tena atao hoe ambanivohitra le fisehoan'ny le herisetra misy tsy mitovy le izy misy tsy mitovy satria raisitsika fotsiny hoe raha vo mihoatra ny faritra akiray fotsiny tsika mihoatra natanarivo a na hoe any amin'ny région lavidavitra kely na renivoaparitany anisany ao anatin'le mahatonga ny herisetra ny resaka kolotsaina koa misy kolotsaina any amin'ny faritra hafa raha vo tsy miteraka le vehivavy a de sarana herisetra zany misy kolotsaina any amin'ny faritra hafa hoe afaka manambady maro de le tompombady le tena vady be mijaly ao an-tsainy ao am-pony mbola misy an'irety koa le tovavy akarina ho vady kely ngarainy marary koa ny sainy hoe tena anompo an'le madama be ty ray a za koa nefa mba mety misy tanora misy zalamba tena nafinaritra azy ko tao amin'ny toerana mihitsy azy tao a fa nohony baiko ny ray aman-dreny de hoe alao ianao ery miaraka mingarainy ery zany herisetra daholo zany miova de izy miova faritra famakitrana resaka kolotsaina araka ny fanazavana fa eto ma tsy miresaka n'izany faritra zany mahatsiary raha misy ny foko eto Madagasikara isany atao hoe manomelanja ny vehivavy a ny foko antagnala misy an'ilay tsona hoe kabarim-biavy fa rehefa tratran'izany ny lehilahy de enjana zany ary matiny io hoe ho tanàna vo miverina ao an-trano ny vehivavy de nytiako ansihana an'la resaka eto hoe tsy mieritreritra ve eo le lalàna efa nyresantsika fa nyrivony faritra mitamy zay resaka kolotsaina zay tsy mieritreritra ve nareo miraka karazana hoe dina na zavatra zany ifampifehezana handrindra n'lay fiarahamonina ary tsy voatery tonga any amin'ny fitsarana fa mandray andraikitra mihitsy lay olo anaty fiarahamonina ampirindra zay lasy vavy anaty fiarahamonina zay azo eritreretiny zany azo eritreretiny zany fa io zany a de ny any ambany aonao zany base zany de ny resaka fanabeazana zay io manao an'le fanabeazana am'le aono iteny français kely hoe la culture de la non violence manomboka any amin'ny ankizy io zany a tokony politique mihitsy ohatranay zao amin'ny ministère ny sécurité publique de tena ao anatin'ny programme de travail annuel anay ny hoe protection des personnes vulnérables plus particulièrement les femmes et les enfants tena politique anay io ary naizanay zay raka Madagasikara zany na mbola tsy nisy arany ataoko hoe sensibilisation tena hoe ty herisetra anatin'ny tokantrano ty efa ampianarina any an-tsekoly any amin'ny fiofanana polisy ity resaka violence conjugale ty fa ho an'ny tambajotra zany mieritreritra ho tonga any amajangitsika atoato zay zany midingana eritreretinay atao any koa moa zany efa ataoko hoe efa sensibiliser les acteurs les mpisehatra zany marapapanaritsika misy ny zavatra karakarainareo
mbola nifameno amin'ity lohevitra resahan'ity ihany resantsika kely agnambo zay mialoha ny tena maranana hoe inona dia aiza roviana no anaovana an'izay hetsika izay ia ny amin'le hetsika lehibe zay atao indray amin'ity taon'ity zany eto tana rivorenivohitra de misy ny ataonay hoe grand sensibilisation atao eo analakely eo am'loana an-trapokon'olona analakely amin'ny fahenina amby roapolo ny volana septembre zao de any tanana ny rehetra zany zay mipony eto Antananarivo sy manodidina any tanana ihany koa zay olona afaka anatrika le izy fa zava-dehibe ny hoatrehantsika ity zany satria ho an'ny firenena mihitsy no anaovana zany hetsika zany zany hoe itao daholo zany le sehatra rehetra na ny sensibilisation na ny prise en charge misy sehatra raha misy vehivavy raha ohatra zany hoe maheno an'izao fandaran'izao le vehivavy ka manana olana izy tsy hitany ny anatonana anay de tonga avy amin'ny vantsisy io fa misy olona afaka mandray anao misy ekota satria misy ao daholo zay rehetrarehetra mpisehatra rehetrarehetra na ny accompagnement psychosocial le manao tantsoroka moa filazantsika azy manao ny ekota ao kory zareo ary amin'ny volet juridique ao misy ny gendarme police ny mpitsaro amarana fandarantsika satria fa lasalasa ny fotoana araky ny fomba fanao zay tsy hitany maharatsy azy omena-pitory itenenana mitinana agnambo ianareo aloha ataontsika atao monsieur Arzo de metsika voninahitra vehivavy eny ary ny amitinana azy de ny hoe isika ninonina zavatra mitranga tsy afaka mihitsy ny anaiky na justifie ny anamarina ny herisetra de na inona ny le herisetra resahana teto koa zany le herisetra hoe miverimberina matetika zay tsy nadinona namarika azy hoe misy ny herisetra fa le miverimberina matetika ary maharitra zay ny tena herisetra tsisy ny nizaniza mihitsy zany amintsika hoe anamarina hoe mirarina tsy rarina hoe rarina mety ny herisetra ny tiako teneny angamba zany de zao hoe sarotra ny fandraisana tanana noho izay resaka hoe fiverimberenan'le herisetra zay nefa na izany arany tsy maintsy atao zany le fandraisana tanana ary mamelanja be da be ny fisorohany zay atao amin'ny tambajotra ny tiako tenenina koa zany ny andrasako le fanontaniana fa tsy napetraka ao misy ny vehivavy afaka amin'ny herisetra mety mafy il y a un prix à payer fa misy ny vehivavy afaka miala amin'ny herisetra tsy utopie zany tsy nofinofo zany fa azo ataony miala anatin'ny herisetra eny marina fa na afaka amin'ny herisetra arany ny vehivavy de ao anao moa izy ny vazaha quelque part elle a perdu quelque chose misy zavatra simba foana zany fa izahay reto zany afaka manampy miaccompagner anazy mba ahafahany manana fiainana vaovao ny fanontaniana farany apetrako hoe inona zany ny tiatsika tokantrano sambatra ao anatin'ny herisetra satria zany ny sambatra amintsika de hoe dada sinesineka izy eo nefa misy herisetra sa hoe tokantrano mety miparitaka fa tsy misy herisetra tsy amala mivantana izay sika satria tapitra ny fandaharana fa dia apetraka ho tsakotsako ny isa-tokantrano zay fanontaniana apetraka ny commissaire ny aina izay tsy ivana ihany zareo avy eo anivon'ny tambazotra tiava no ny vahiny teto ny resaka ny amin'ny antsona hoe herisetra mpitranga ao atokantrano indrindra ny mahazo ny vehivavy andriamatoa raha zafindram-bao Arzo avy eo amin'ny cellule de coordination prévention sy ny commissaire ny aina Andriambelo ao amin'ny cellule de coordination prise en charge no ny vahiny teto makasitraka makatelina nareo menada dia tapitra ihany koa ny fandarantsika fotoana metrahana mandra-peona manaraka aty mivady sy ny herisetra ny resahana teto fa ao ny mpanaraka amin'ny mateviany amin'nisy atokantrano dia inona fa ao anatina fiainam-pianakaviana milamina tony ary farany herinandro sambatra no iarahanareo amin'ny matevie mara-piana tompoko